Manao nareo tsy haiko nareo raha anisan'le olona misy mantany aty fantany matetika hoe ahoana kay nafantarana hoe inona ny taletako za rehefa tafaraka amina vondrona tanora na hoe rehefa tafaraka amina namako fotsiny ary de indraindray tonga any ny resakay hoe ahoana reto no nafantarana hoe inona ny taletako zay ny fantaniana voalohany fa fantaniana manitikitika an'sain'ny olona koa de ny hoe ny olona rehetra velo tokony hoe mana-taleta daholo tsika rehetrarehetra maneran-tany zany hoe taleta mandehandeha kely daholo amaliko an'izay de ny tantaram-piainako foana ihany no nisy tomako lesina raha ny ahy manokana tsy voatery ianao ino zavatra teneniko fa tena hoe zavatra ny ainako manokana fotsiny mba hoe ampitiavana be ho any izarazy aminareo fomba anankiroa ny ahy manokana nahafantarako hoe inona kay le zavatra mba hoe fanomezam-pahasoavana na taleta nomen'Andriamanitra voalohany de ny zavatra mamy foko tena hoe tiako akafiziko ny manao anazy tsy mahatsapa-tena hoe tsy milony io lery io rehefa manao an'izay zavatra anankiray zay fa tena misy fifaliam-po foana rehefa manao azy betsaka ny zavatra hoe rehefa ataoko de mahatsapa-tena hoe tsy milona mihitsy io fotoana io zany hoe tsy misanuye mihitsy zany rehefa manao an'izay zavatra zay fa ty anankiray ty de isan'ny tena hoe tsy vitany hoe nakafiziko manokana fa tsapako hoe nisy fotoana le izy ohatrany hoe mba nety ihany ny fomba nanaovako azy taty aoriana le izy vao tsapako fa netomboan'le tantara de tany amin'ny taloha tamin'ny mbola kely zany hoe fomba maliko le fanontaniana teo zany de voalohany jereo aloha ao anatin'ny tantaram-piainanao mety hoe tany amin'ny fahazazanao enao le hoe adolo-antsety na enao aty amin'ny tanoranao aty na enao efa lehibe aty aoriana hoe inona zay zavatra anankiray zay tena hoe tsapanao hoe wow faly be rehefa manao ty zavatra ty tiako ty zavatra ty ary na anao anty mandritry ny adiny zato eto ary de tsy misanuye exagéré kely adiny zato fa azonareo ngamba tiako tenenina ny aza zavatra zay de ny famoahana ny lahatsoratra zay soratako aina omeko feo zany le izy ary ampiainako amin'ny alalan'ny famakiko azy ambava fanaovana feo lafika moa zany tena tiako atongavana eto feo lafika de ho anareo zay tsy mahafantatra le feo retsika amin'ny ainao manjery na re amin'ny ataoko hoe re amin'ny télé sy radio ohatra fanaovana dokam-barotra re amin'ny film documentaire feon'olona fotsiny ho refa nitarehan'le olona tsy re tsy hita na ohatrany hoe le amin'ny telefona re rehefa lancrédit tsika de feo lafika le olona le marikiriko be le miteny hoe lancrédit reny tsika zany isan'ny nanao areny taloha tsy nafantatra hoe taleta le ao ambadika le izy ary tsy nafantatra hoe fanomezam-pahasoavana le izy fa niainga tamin'ny tantaram-piainako ny zavatra tiako natao tambola kely no isan'ny nafantarako hoe aika iny zavatra iny azo atsoina hoe taleta ny tomboan'le anahy de tsotra be tamin'izaho mbola kely hatramin'izay ka hatramin'izao tia manoratra be tambola kely moa zany rehefa le nanoratra de taloha poème na hoe tantara-pitiavana na ohatrany hoe taratasy-pitiavana lettre d'amour no anisan'ny soratana de avy eo ny lehibe de nanoratra scénario script na ohatrany hoe tantaran-dampihazo tantaran-tsehatra rehefa nampiaingona de anisan'ny manoratra tantara de entina miaina le izy ampiainana fa avy eo nisy fotoana mifiraitapo amiko za zany namaky anisy tao anaty kasety tamin'izany mbola tsy mbola nisy CD fa kasety no namakiana azy de naenregistrena nazoto be zareo tamin'ny voalohany de niara-lalao teo zay niara-lalao fa avy eo nisy fotoana zareo leo be de teo zany voatery zarery no namaky ny tantarako mame aina ny tantaran'ny personnage nefa ny mpilalao anatin'ireny tantara iny mazava ho azy fantatry reo ngamba fa be de be misy le vehivavy mola misy le olona le ratsy misy le pamsa misy le ratsaina misy le lehilahy le deba misy ny ankizy kely dikan'izany voatery nanovan'ny feoako karazany mba ho karazany anomezana aina ny tantara zay nisoratako tany no ny atombohany zay zao le tantaram-piainana kely na hoe contexte ohatrany hoe nitsiriny ny fitiavako manao an'izay feo lafika zay taty aoriana moa le izy de lasa hoe antonasa mihitsy le fanaovana feo lafika fa tiako atongavana de ny hoe ao anatin'ny tantaram-piainanao fatary hoe taiza ho aiza tao anatin'ny tantaram-piainanao le misy an'izy zavatra anankiray tena hoe ohatrany hoe déclic kely iny hoe wow tiako be ranga manao an'ity zavatra ty tiako hotrandrahana kokoa no manao an'ity zavatra ty satria tena hoe wow tsy misanuye mihitsy rehefa manao an'le izy feny fifaliana be etsetretsetra zay ny voalohany fomba ahafantaranao hoe ohatrany ahoana inona ny taletanao faharoa ny manodidina reto manampy be ny manodidina amin'ny fahafantarana ny fanomezam-pahasoavantsika manokana ny tiako tenena de zao rehefa tafaraka amina vondrona mpinamana ohatra nareo na ohatra tafaraka amina fianakaviany tafaresaka amin'olona tsotra fotsiny ohatra misy raha tsapanareo raha reo marquenareo misy le karazan'olona hoe rehefa tafaraka reny ohatra
ohatrany hoe tafaraka amina groupe tami de izy le mampifanitika le vao miresaka izy a izy le ohatrany maka tsiteretsitetra reny fa ny olona menao anazy de fanitika teo le mpinamana rehetrarehetra reny a taletany ao ambadiky reny fanomezam-pahasoavana ny ao ambadiky reny satria matetika ny olona manao reny tsy tonga sainakory izy hoe mampime zavatra teneniny mampime hoe misy humora zany ao am'le zavatra teneniny nefa tena hoe manome aina mame tsiro ny fiaran'le mpinamana izy am'reny fotoana reny satria mampifanitika misy koa ohatrany hoe rehefa le tafaraka amina olona ianao de enao le karazan'olona hoe rehefa miresaka mizara tsy ambaratelo aminao ny olona de matsapatenao en sécurité zany foana hoe wow tsy androko ny onana amin'ny anina satria raha hoe tantaranazy an'ity zavatra ty zao de matsapatena maivana izy mahay mitanali sady mahay miteny zavatra rehetra teneniny vavany a de tena ohatrany hoe mety be amiko foana aina mandangolango amin'ny alalan'ny teny mivoaka amin'ny vavany io taleta reto reny a fanomezam-pahasoavany reny ary aza everina hoe zavatra le mazatra teneniny zao teneniny fiarahamonina foana no atao hoe taleta matetika mantsika de lasa diso hevitra mieritreritra hoe taleta de matetika le ohatrany hoe rehefa tonga amin'ny karaoke anao de le tsy te hira tsony olona aoriananao satria maraikare be fa tsy voatery le zavatra évident reny le ohatrany hoe amin'ny fivoriam-pianakaviana koa ianao de rehefa le ianao le mahay mandihy be te animation amin'ny fianakaviana foana tsy voatery a zavatra le eritreretin'ny fiarahamonina hoe ho taleta foana ny taleta mety zavatra tsy apoziny io voalohany zany famarana anazy a voalohany fomba hanafantarana hoe inona ny talentanao inona ny fanomezam-pahasoavanao a de voalohany a fantary ao anatin'ny tantaram-piainanao hoe inona taiza hoaiza tamin'ny tantaram-piainanao tamin'ny fahazazana ianao lehibe taty aoriana inona zay zavatra anankiray tena hoe tianao maminao tena akafizinao manao azy a sady mba ainao ihany koa faharoa ohatrany ahoana ny zavatra teneniny mpiarahamonina aminao fiarahamonina aminao mpiarabely aminao namanao ny piraitam-po aminao misy zavatra mampiavaka anao reto ao atsika rehetrarehetra de nateraka teto ambony ity tany ity mba hanao zavatra tsara izara tsarana eo am'izao tontolo zao amin'ny alalany fanomezam-pahasoavana nomen'andriamanitra atsika tsiray avy ary za miny hoe manana daholo fa fantary le izy de manatena hoe ho fantatrao hoe inona ianao satria mama ny fiainany mama ny miaina rehefa fantatrao hoe inona ny antom-pisinao izaran'izay taleta zay ampiasan'iny talentanao iny naizaneza toerana misy anao nampiasana nampianarana nampiangonana enina de nandalina tsotro zao fotsiny ary mandeha amin'ny fiarahamonina misy fomba fikafika kely foana ahafahanao mampiasan'iny a hitondra fifaliana ho an'ny mpiarabelona velo